Navana malalo amin'ny tompo ampitombona amintsika rehetra ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ity no alahady enina martsa 2024 aladiny karimy voalohany amin'ity taona 2024 ity ty alahady enina martsa 2024 ity. Efa nambara tamintsika teto fa mandray lohahevitra vaovao tsika ty hoe mamaly ny faharatsiana ny tompo. Mamaly ny faharatsiana ny tompo. Vavaky sika melohany zany. Sotranao zay raha eo fa tsy diso anjara indray amin'ny finaina zay anjaranay ho an'io. Koa mpangino ny firehetra zay tsy avy aminao ary androsa tranany ny teninao indrindra amin'ity firenena ity dia makasitraka anao zay fa afaka ambara malalaka eto amin'ity firenena ity ny teninao dia ka tsy ala amin'izany zay tompo fanjara tsara nomenao anay zany fianonany teninao zany. Dia miteneny ianao tompo fa voninkeriny zay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy naovana izany vavaka izany. Amen. Ny anjara mofinainao antsika amin'ity andro enina martsa alahady enina martsa karimy voalohany ho amin'ny taona 2024 ity ry havana dia ny Genesisy toko fa 7 Genesisy toko fa 7 raisina eo amin'ny 9 ka tamin'ny fa 9 vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehova nandatsaka tamin'ny Sodoma sy Gomora sy Sofara sy hafa avy tamin'ny Jehova tany an-danitra ka nandrava reny tanàny reny sy ny tany lemaka rehetra sy ny mponina rehetra tao tanàna ary zava-maniry teo amin'ny tany. Fa ny vadiny Lota nieky teo vony dia tonga vondatsira mitsangana izy. Dia ny fomaraina koa Abraham ka nakany amin'ilay efa nijanonany teo anatin'i Jehova ary nitsino any Sodoma sy Gomora sy ny tany lemaka rehetra izy dia nahita indro nisetroka indro niakatra ny setroky ny tany tahaka ny setroky ny lafaoro lehibe ary noravan'Andriamanitra ny tanàna tany amin'ny tany lemaka dia natsiaro any Abrahama Andriamanitra ka namoaka ny Lota hiala teo voan'ny ravana tamin'andravan'ny tanàna zay nomenan'ny Lota. Masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravina malalo amin'ny tompo momba ny Sodoma sy Gomora no ambara amintsika eto. Sodoma sy Gomora dia lazaina amin'ny Genesisy toko fa 20 ary ho Jehova ny fitaraina ny Sodoma sy Gomora dia lehibe tokoa ary ny fotany dia mavesatra indrindra. Hidinao ka iza na efa natateraka izany tokoa izy araka ny fitaraina amin'ny tany zay efa tonga ty amiko na tsy araky izany dia ho fantatro. Lehibe tokoa ny fotany dia mavesatra indrindra ary tonga mitaraina mihitsy ny tany. Tonga mitaraina ny tany. Zany no hita eo amin'ny Genesisy toko fa 20 andininy faharoapolo. Rehefa manao faharatsiantsika ry havana dia matratra ny tany manontolo zany, mitaraina ny tany ito. Ary tsy vitany hoe matratra ny tany manontolo zany fa mipaka ao amin'Andriamanitra mihitsy zany faharatsiantsika zany. Eto dia mampitandrina antsika ary ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny faharatsiana sy ny fotany zay ataoko sy ataonao satria matratra ny tany zany ary mitaraina ny tany. Ary tsy vitany hoe matratra ny tany ihany zany mitaraina ny tany fa mipaka any amin'Andriamanitra. Eto dia tsy maintsy nahidin'Andriamanitra ny solofara sy hafa avy tamin'i Jehova tany an-danitra, nandatsaka tamin'ny Sodoma sy Gomora solofara sy hafa izy dia voalaza fa niakatra ny setroky ny tany tahaka ny setroky ny lafaoro lehibe. Niakatra ny setroky ny tany
tahaka ny setroky ny laforo lehibe ry amin'ny 17 tapa amin'ny farany misy zany. Indro niakatra ny setroky ny tany tahaka ny setroky ny laforo lehibe. Ry havana, Andriamanitra tsy azo vasivasina. Zay afafin'ny olona no jinjay. Rehefa mamafy araky nofanao dia mijinja fahafatesana. Efa mamafy araky ny fanahy ianao dia mijinja fiainana. Ko amin'ity androany ity, taono ny zaso ianao, andiny tena. Zay moa dikany karema fandiny tena. Mila mandiny tena zaso ianao fa tsy andry ny famalian'Andriamanitra ny fotako sy ny fotanao, satria fantatsika tsara fa ny tambiny fotana na tambiny ota dia fahafatesana. Kanefa Andriamanitra tsy te hanindry antsika ao amin'ny fahafatesana, fa nikendreny antsika dia nananantsika fiainana. Zay raha tao moa no tokava'n Jesosy Kristy, tonga izy mba nanako sy hanananao ny fiainana. Ko miantso ahy sy miantso anao ny tompo ahy mba hanapa-kevitra hiala amin'ny ratsy fanao, afoy lalan-dratsy, satria teny mbola hita Jehovah dia oka miampy sy ny anarany. Tena mbola akaiky izy dia oka hitady azy. Ary oka hizaso ianao hafoy ny lalan-dratsika sy ny ratsy fanaontsika, fa amela dia mela heloka tokoa izy. Fa raha tsy zany kosa, raha mikikitra amin'ny fanaovan-dratsika ary tsy mety miala amin'izany dia ho avy amintsika ny fahatezeran'Andriamanitra amin'rehetra. Kanefa mandra-pahatonga an'izany izy miala nenina amiko sy miala nenina aminao mba hiverenantsika amin'ny tompo, satria tsy sitrany ny afatesan'ny ratsy fanahy fa mba hialana amin'ny lalany ka ho velona izy. Eto dia mba navoaka n'Andriamanitra tao aho lota ka tsy tratrany zany fahafatesana lehibe sy fahoriana lehibe zany. Hitantsika zany eo amin'ny 5 tapany faharoa, natsara any Abrahama Andriamanitra ka namoaka ny Lota zay zanaka Nabary. Namoaka ny Lota hiala teo afovoan'ny ravana, hiala teo afovoan'ny ravana, dia nandravany tanàna zay nomenany Lota. Saingy vadiny Lota kosa nieriky dia tonga vokatsika tsangana. Hitantsika zany amin'ny 5 fa ny vadiny Lota nieriky teo ivony dia tonga vokatsika tsangana izy. Efa nanafatrafatra ny tompo hoe aza miekeka foana fa oka hibanjina amin'ny Jesosy Kristy, ilay tompo ny finoantsika tsy mpanevaza. Aza variana mijery ny faratsian'ny olona na faratsiany zao na izy, fa mandiny tena todio amin'ny Jesosy Kristy, ilay tompo ny finoana sy mpanevaza. Izy le zanak'olon'Andriamanitra zay manaisina amin'ny voasary zao. Izy le tonga hananako fiainana sady hanananao be dia be. Ko amin'ity androany ity manatona ny Jesosy fa tsy avy antsony marina izy, rehefa tonga izy mitady sy hamonjy ny very. Tsy mifinaritra hozy izy ny mila mpanao fanafody fa ny mpanota ka oka hiala amin'ny ratsy fanaony ireny mba ho velona, satria tsy sitrany ny afatesako sy ny afatesanao zay mpanota, fa mba ilanao amin'ny lalan-dratsinao sy ialako amin'ny lalan-dratsika mba ho velona zaso ianao. Amen. Misaotra anao zay raha io fa manaitra anay indray ny teninao, fa tonga mitaraina mihitsy ny tany ary mpakana aminao mihitsy ny faratsiana rehefa manao zay tsy araka ny sitraponao ny tena. Satria raha manao zavatra dia tsy ho an'olona ihany fetefana zany faratsiana zany, tsy ho an'ny tany ihany fa mpakana aminao mihitsy. Koa mandrafo aminay tokoa mamilany elokay okanao hiasa amin'ity vohitra sy tanàna n'Antananarivo ity sy ity zao tontolo zao ity zay mikiry makana amin'ny faratsiana. Kanefa raha mikiry amin'ny faratsiana zay dia makana amin'ny fahafatesana. Aza velao amin'ny fahafatesana zay tokoa. Fa tsoa le tananao mahiry zay mahay mamerina anay sy ambarao aminay koa ny teninao mba ilanay amin'ny ratsy fanaonay, fa kanamiza moa zay fa ianao amin'ny manana ny teny fiainana manak'izay. Dia sitraka ny ary vavaka hoe ranay zay ny an-danitra masinna ny naranao ho tonga ny fanjakanao.
ataony sitraponao ity tany takiny ny tany ta mihinaniny anasazo anay amamilany erokay takina milana zay miloka tamay izao mitondra anay mifakapana fa manafana amin'asy anao fanjakana sinery ary voninahitra manakizay amen tanterahany tompo amintsika ne zao todrano tononona amin'ny anaray zanakahfanamaso zao izao finoana sy fanantenana ary fitiavana izany ary Andriamanitra ny fiadanana zay mitondra ny Jesosy tombontsika mpiandrody lehibe miala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena manakizay izany tanteraka anareo amin'ny anao sitrapony ka hiasa anatinareo zay kasitrano eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tombontsika aroky sika hibanjina amin'ny Jesosy Kristy tombontsika tompo ny finoantsika sy mpanefa azy ka tsy ekeka foana ho azy ane ny voninahitra mandrakizay manakizay amen voninahitra ne ho an'Andriamanitra ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen